Riavako malala ao amin'ny tompo mamarana tanteraka ny volana jona. Nandiniana ny loha hevitra hoe mihavana ao amin'ny tompo isika. Ary dia amin'ity koa no amaranantsika ny hafatra mifanandrify amin'izany. Omeny ny tompo antsika amin'ny alalan'ny mofinaina isan'andro. Andeha ary hivavaka isika riavako. Ry Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy anay eo. Efa namonjy anay tamina noloranao ny tenanao teo ambony hazo fijaliana ianao, ary manavao mandrakariva amin'ny famindramponao aminay isan'andro amin'ny alalan'ny tombonandro pahavelomana omenao anay. Misaotra anao zay tompo noho izany, fa misaotra anao koa noho ny teninao zay omenao fiainana sy ho fanazavana, ho fitsipim-pitondran-tena hiainanay amin'ny andavanandrom-piainanay sy amin'ny fiainam-piananay ary amin'ny fiarahamonim-piangonana izay nomenao anay. Dia hazavao amin'ny alalan'ny fanenao masina ary tompo ny teninao, andraisanay tsara ny anatra avy aminao. Amin'ny anaranao Jesoa Kristy tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny bokin'ny Jakoba toko 7, andininy 7:10 hatramin'ny 7:20 riavako no mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity, vakina amin'ny anaran'i Jesoa ilay tompony teny manao hoe: iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahiny fahendreny. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana ao amponareo, aza mirehare mandainga hanohitrany marina. Izany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony, fa araka ny ety an-tany ihany, araka amin'ny nofo, araka ny andemonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrampo sy be voka-tsoa, tsy mianahana na mihatsara velatsia. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho amin'izay mampandroso ny fihavanana. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavako malala ao amin'ny tompo ho ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy ny fahalalana tsara any Kristy. Amen. I Jakoba rahalan'ny tompo no nanoratra ity epistily ity riavako, izay epistily mampiady hevitra ny maro mahakasika indrindra ny filazana ny fanehoana ny vokatry ny finoana na ny asa izany, fa ilazan'ny olona kosa fa epistily maivana sy pokaty satria tsy manambara finoana. Ny tsy azontsika adinoina koa nefa dia zao manao hoe ity Jakoba ity dia mpianatra zay tena manana traikefa amin'ny fitantanana ny raharaham-piangonana, indrindra ny olan'ny fiangonana. Ho tsaroantsika mantsy fa ity Jakoba ity no ilay filohan'ny konsily voalohany tany Jerosalema, na le antsointsika amin'ny andro ankehitriny hoe ny synôda lehibe kristianina voalohany. Arak'izany dia manana traikefa amin'ny fitantanana ny fiainam-piangonana i Jakoba, ary izay nahitana fahombiazana tao anatin'izany dia ny fahananany ny fahendrena tao aminy. Zany fahendrena izany ary no ampirisihany izao soratra masina izao ho amintsika, ka hitarihanantsika ny amin'ny antsoina hoe ny fahendrena kristianina. Ny fahendrena kristianina voalohany dia maneho fitondran-tena tsara. Ny fahendrena kristianina dia maneho fitondran-tena tsara. Hitantsika izany ny andininy 7:10 hatramin'ny andininy 5:15. Fa hono ny voalaza amin'ny andininy 7:11 hoe
izy eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Ampitahin'ny Jakoba eto ny antsoina hoe fahendren'olombelona izay fahendrena ety an-tany sy ny fahendren'Andriamanitra antsoina hoe fahendrena avy any ambony. Ny fahendrena avy ety an-tany dia ambara eo amin'ny 5:50 fa fahendrena araka amin'ny nofo, fahendrena araka ny any demonia ary ety an-tany any. Ireny dia mihevitena ho zavatra, mihevitena ho ambony kanjo raviravina tentina ihany. Milaza ny tenany ho endry sy manam-pahalalana kanefa tsy mahay mampiasa izany fahendrena izany akory. Fa etsy ankilan'izay kosa ny fahendrena avy any ambony, ny fahendrena avy amin'Andriamanitra dia maneho zany fitondrana fahendrena zany amin'ny alalan'ny fitondran-tena tsara amin'ny asany, fitondran-tena izay feno fahalemem-panahy, tsy toetra aderadera sy itom-pona teny fatratra, fa fahendrena miseho azy kosa. Arak'izany ry havako malala dia misarika ny sain'ny mpino rehetra, ny sain'ny fiangonana, ny sain'ny kristianina rehetra ity tenin'Andriamanitra ity haneho ny fitondran-tena tsara, ny asa tsara, ny fanetretena tsara amin'ny fomba hita maso sy azo tsapaitanana izany fahendrena ao anatin'ny mpino zany. Ho mantsy ny voalazany Jakoba ihany ao amin'ny 1:20 manao hoe koario ny fahalotona sy ny lolo-po rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenin'ambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Arak'izany ry havako malala dia ny kristianina manana fahendrena na ny fahendrena kristianina dia mitondra tena tsara ka hahay ampiasa ny fahendrena amam-pahalalana zay omen'ny tompo azy, hahay anavaka mandrakariva fa tsy ny tany no halan'Andriamanitra fa ny fizahozahoan'ny tany, tsy ny vatana no famandra no tsy tian'Andriamanitra fa ny fizirizirina amin'ny filan'ny nofo sy ny dan'ny nofo. Tokony ho tsapan'ny izay manam-pahendrena indrindra ny kristianina fa Andriamanitra tsy mahafony ratsy fanahy fa ny fanahy ratsy sy ny fanahin'ny demonia no halany, ary indrindra Andriamanitra tsy manary ny mpanota fa mankahala ny ota rahateo. Ny fahaizana manavaka zany fahendrena zany hahafahana mampiatra azy amin'ny fiainana andavanandro ananana fitondran-tena tsara, zany no fahendrena kristianina. Fa hitantsika eto amin'ity soratra masiny ity ihany koa ry havako malala, ny fahendrena kristianina faharoa zany dia mamboly fihavanana. Ny fahendrena kristianina dia mamboly fihavanana. Miariary zany rehefa avakitsika ny 4:40 hatramin'ny 5:20. Io fahendrena kristianina io dia fahendrena mikatsaka mandrakariva ny fitoniana sy ny filaminana. Io fahendrena kristianina io dia mikatsaka tsy akitsahatra ny fihavanan'ny mpino ary dia zary lasa mijano avy hatrany tsy ho tafiditra amin'ny tokoana ambaravaran'ny mpino ny fialonana, ny fifampiadaniana, ny fankalana, satria ambara amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa mitondra fikorontanana izany. Ny fihavanana kosa zany no solony ka ampidirina eo amin'ny fiainan'ny mpino fa izany no vokatry ny fahamarinana rahateo. Manana toetra miavaka arak'izany ny fahendrena kristianina satria de mitafy ny fahendrena avy any ambony
Ary io fahendrena avy any ambony io, lay fihavanana madio, fihavanana tsy mihatsara velatsy, fihavanana mifandefitra amin'ny zavatra rehetra, fihavanana mora lahatra, be famirampo, be vokatsoa, ary tsy mianana araka ny ambarany andininy 17. Rehefa mandinika izany fihavanana volena, tiana ho volena ao amin'ny mpino zany isika ry havako, de mahatsiaro avy hatrany fa fihavanana notovozina tao amin'ny Jesosy Kristy zany. Fihavanana izay efa nasehon'i Jesosy, satria izy no efa nampiavana antsika olombelona rehetra, izy no nampiavana ny olona samy olona, ary indrindra nampiavana antsika tamin'Andriamanitra. Endre tsarotsika tsara fa raha nororaina ny tompo, raha nolatsaina, raha noesoana sy nokapoana, novonoana azy, de tsy mba namaly akory fa nitsinjo sy nanao zava-dehibe izany fihavanana izany. Nitsinjo lay fampihavanana antsika tamin'Andriamanitra. Isika koa ry havako malala, amin'ny mahampino kristianina, amin'ny mahafiangonan'Andriamanitra antsika, de mandova sy manahaka izany fihavanana avy any ambony zany ihany koa, ka hianatra sy hanaraka ny modely mpihavanana izay efa naoriny Jesosy Kristy ho antsika. Tsarotsika tsara mantsy lay teny izay mitondra antsika ho amin'izany fihavanana izany sy ny fampihavanana, no tenenin'i Jesosy ao amin'ilay toriteny ao Matthieu 5:7 manao hoe sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ry havako malala, teo amin'ny fiainana fahiny dia fanao mandrakariva ny fanao ny antsona hoe paix de Dieu na trêve de Dieu, zany hoe natao anatin'ny vanim-potoanany ady aza, ka misy vanim-potoana ilana fitoniana, de mitony, mandravina sy miantso fihavanana. Amin'izao andro ankehitriny izao koa ny antsoina antsika rehetra mba hanaraka izany. Mamarana isika ny volana Jona, ray volana ngarangidiny isika nandinika ny lohahevitra hoe mihavana ao amin'ny tompo. Andeha re, tsy handingana vaovao, volana vaovao isika raha tsy efa nandray sy nanaraka izany lohahevitra izany, ka nampiatra zany teo amin'ny fiainantsika andavanandro. Dia ho tsapantsika ry havako, ao anatin'izao famaranana ny volana Jona izao, fa Andriamanitra manorina fahendrena sy fahalalana ao anatintsika, de Andriamanitra izay te hahitantsika ho tsara ka mameno fitondrantena tsara, mendrika ny filazantsara ho antsika, ary manatsara ny fifandraisantsika amin'ny tontolon'olombelona, samy olombelona sy ny tontolon'olombelona amin'Andriamanitra raha teo. De ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra ho amintsika zany teny izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, misaotra anao zay ny amin'ny teninao, lay mamangy anay ka manonona ny fiadananao, ny vokatsoan'ny teninao amin'ny fiainanay andavanandro. Misaotra anao ny amin'izay fomba hampiasana ny fahendrena sy ny fahalalana nomenao ka hahatsiarovanay fa izany ny sitrakao. Mivavaka ary zay tompo ankehitriny ho an'ireo rahalahinay, anabavinay, ho an'ireo mpiray-tampo aminay ao anatin'ny fiangonana, fa mivavaka ihany koa zay ho an'ireo rahalahy tafasaraka, ireo izay nivoaka nivala ny fiangonanao, ary mivavaka indrindra ihany koa zay ho an'ireo izay any ivelany mihitsy sy ho an'ireo izay havanay amin'ny finoana de entinay amin'ny anaranao Jesosy
mivavaka izay tompo mba tsy ho very izy ireny fa hananany anjara tsara izay ilana sy takina aminy. Dia no Jesosy hiaino sy hitsinjo ny vavaka izay ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy a Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.